indray miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona trany ny fahatsaran'i Kristy mba hanjaka eo anivon'ny fiainanao. Fandehan'ny sokatra sa fandehan'ny bitro ny fandehanao? Izay indray ry havana no entiko ifampizarana fohy eto amintsika araka ny efa hitanao eto amin'ny lohateny eto ambony eto ito hoe fandehan'ny sokatra sa fandehan'ny bitro. Ya, ampanaitretena no hitondrako fifampizarana fohy izay fanehoam-pitiavana mazava fa satria maninona no lazaina fa fanehoam-pitiavana satria afaka tsy miteny iny dia afaka mifampitazatazana eny tsika dia samy vita fa matoa mizara dia misy fitiavana aseho ao mba ahafahantsika mifandiny-tena amin'izao fihazakazana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izao. Dia izay indrindra no antony ry havana ka ampanaitretena tokoa fa izao aloha ho tanterahako aminao ny tenin'ny Tompo hoe tonono ao amin'ny tokantrano izay mampandroso ny fiadanako. Ka izay indrindra tena ho tanteraka sy ho tononona mba hanjaka ao anivon'ny tokantranonao io sy ho fiainanao manokana io ny fiadanan'ny Tompo. Raisinao amin'ny amen izany dia tanteraka tokoa ny izany. Amen. Eny ary tonga indray amin'ity fanehoam-pitiavana ity tokoa fifampizarana raha vao niteny hoe tonga indray efa nisy izany tao aloha. Raha ho anao vao sambany mandre an'ity pejy ity androany dia jereo fa any ambambany any misy an'izay fizarana mahakasika an'ilay hoe alaviro ny olana dia ho kely eo anoloanao izy fa rehefa kekezinao izy dia lasa ngeza be ianao indray nijereny. Ka izay ny fizarana tany aloha dia ity indray izany fizarana ny mahakasika ny ohatra izay alaitsika ohatra amin'ny rabitro sy rasokatra ity dia amoaka sary amin'ny sainao fotsiny dia azonao fantarina ny tenanao ao anatin'izay. Tsisy toko sy andinonomeko anao eto fa izaho mihitsy no haneho fifampizarana fanehoam-pitiavana amintsika satria mba ilaintsika ny mifampizara ohatr'izao mba alalahana ny tokony atao izao. Tsotra ilay izy mora nefa ampy andinina tena tsara amin'izao fihazakazana ny fanompoana an'Andriamanitra izao. Eny ary mety efa tsy indrindoana be ianao fa andao ary hifantoka antsika anatin'ilay izy misy karazana ohatra ho avoakako dia afaka tenenao sy fantarinao ny tenanao anatin'izay. Misy toerana karazana toerana fihazakazana zany dia misy an'ireto biby anankiroa reto no raisintsika ohatra zany fa tsy olombelona indray dia rasokatra sy rabitro. Dia izy roa reto andeha hiazakazaka dia misy arrivé ery aloha ery dia ianao mety hoe mety efa miompy mihitsy azy ianao na anivon'ny tokantranao ao misy bitro ao na mety misy sokatra ihany koa. Efa samy mahalala daholo isika ny fomba famindran'ireo sy ny fomba fandehany izy anankiroa ireo. Dia eto izany izy roa reto hanao karazana fifaninanana dia andeha hiazakazaka dia izay tonga aloha mandresy ary tafiditra ao amin'ilay arrivé izany dia anomboka ry izy roa. Dia ity amin'ilay fanomboana izany dia nanomboka amin'izay dia ny sifina ny sifflet dia lasa izy roa izany nandeha nanao ny fihazakazana. Dia vao nanomboka moa izany dia rabitro efa fantatrao anao izay efa mahalala bitro, isika rehetra mahalala fa tsisy olona tsy halala bitro izy raha tsititsitika izay izy satria izay mitsambikimbikina iny ny fandehany. Dia avy dia nanovokovoka rabitro dia tonga ry aloha be ry dia rasokatra naka moramora teny izy dia mbola lavitra be dia hozy rabitro hoe ialava eny mba hifaninana amiko, lozako lavitra eo ialahy fa izao aloha akaina aloha andrasako indray rovina iny vao tonga ety akaiko ety dia tsy natory fa nakaina kely rabitro ohatrany hoe nametraka ny tanany eo an-dohany ao tsara izy dia nakinakina ny tongotra ampakarina dia mba ny style kely mipetrapetraka izany rabitro hoe hiandry ilay sokatra mba akaikaiky anazy dia lasa indray izy fa manantena be izany ny bitro hoe ho dépaseny foana io sokatra io ary io tsy ho tonga tsy lasa lavitra io satria miatam-pandeha. Dia nakaina izy dia rasokatra amin'izay izany eto sady tsy maika ny tsy tara na
naka moramora izy, tsy hoe midororororo tsy izay izy fa izay mihitsy izy, ohatr'izay izy rehefa mandeha ohatr'izay rabitra rehefa mandeha, samy amin'ny fandehany io ka dia nalainy mora teny ny andra sokatra. Rehefa tazany rabitra amin'izay fa iny efa manakaikaiky indray raha sokatra na nitsangana indray izy dia lasa indray izy nanohy ny fihazakazany, nitsitositika mafy koa izy dia tonga lavitra be, dia tena hoe kely na ny hatazanany andra sokatra satria lasa lavitra izy. Dia hozy izy iny tsy ho lasa eo izany, tsy avotra iny iny ve no mba hifaninana amiko, aleo asiako makaina indray. Dia tena ilay makaina tena afaka matory mihitsy izy amin'io satria izany hoe lavitra raha sokatra. Dia raha sokatra nandeha moramora, nandeha moramora, dia efa akaikikaiky indray efa tazatazana dia nitsangana indray izy. Rabitra amin'izay koa io nitsangana io dia nihazakazaka nitsititsitika indray izy tonga tena hoe lavitra be, tena hoe zara raha ho tazana raha sokatra. Dia nakainy izy, fahatelony izany izy io nakainy iny amin'izay izy tratory tsara izy satria izay ka mahazo aina be izy, miondakondana miaraka amin'ny tanana atao ambanin'ny loha ao dia ny style kely iny dia tratory satria nahazo aina tsara. Dia raha sokatra naka mora foana izy ary tsy mierikerika, lasa foana izy. Dia efa ery aloha ery ny plaque n'arrivée, dia izy moa izany nitsokotsokony amin'ny fandehany iny dia tafiditra soamantsara raha sokatra, i rabitro taraiky teo amin'ny fatoriana satria izany ilay manantena be fa hoe mbola lavitra raha sokatra. Dia niditra moramora ny sokatra tao amin'ilay plaque n'arrivée. Akory ny akakany rabitro, taitra tamika izy nijery izy aizy ny zalahy iny taraiky any iny, dia amin'izay tsofoka efa akaiky dia arrivé ty, tsofoka moramora kanjo raha sokatra nefa hitany tao anatiny tao, lasa izy nanovokovoka izany andeha efa lasa raha sokatra no nahazo ny loka voalohany ary izy no tafiditra tao amin'ilay arrivée-ny plaque n'arrivée izay nisian'ilay fifaninanana nataon'izy ireo izany. Dia akory ny alahelo rabitra satria nanantena be satria manana an'ilay fandehany izy kaikanjo tsy tonga talohan'ny arrivée fa ny raha sokatra mety hampandeha indray no tonga aloha. Izay ry havana ny zavatra raisiko ohatra amintsika zanak'Andriamanitra na hoe kristiana manao hazakazaka ny amin'ny famonjena izao. Avy dia raisinao tsara isaina amin'izay izao no tenanao izaho sy ianao ny tiana ampitaina amin'izao fizaran'izao dia tsy olona gentilisa fa olona efa ato anatin'ny fihazakazana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Izay ny tompon'ity fizarana ity. Ary eto ilay fihazakazana resahana tsy hoe rehefa maty ny olona iray dia tonga ny filazana dia hoe navita ny fihazakazana izy, ilay olona amin'io tsy fantatra hoe mba nihazakazaka ve izy, mba nanao asa fanompoana ve izy, fa dia rehefa maty dia hoe navita ny fihazakazana, izany hoe nandalo teto tany izany dia toy ny hoe nihazakazaka ilay olona. Fa eto dia ilaza aminao fa satria fihazakazana tokoa io hatrentsika io ho anao izay efa tena ilay kristiana zanak'Andriamanitra nateraka indray marina. Dia izao fihazakazana marina io ataontsika tena ho tanterahantsika ilay izy fa tsy ilay fomba fiteny fotsiny hoe dia navita ny fihazakazana rakoto na rabe na rasoa, fa andao tena fihazakazana tokoa no ataontsika sy ianao. Ahoana ary ianao eto izany izao iza, ianao ve ilay raha sokatra sa ilay rabitro? Aka ohatra amin'izay tsika amin'ny tenantsika. Rabitro dia mahatoky tena amin'ilay fandehany hoe olona mpitsititsitika ka midepase ny olona mitsokotsoko-pandeha izy. Dia mahatoky tena fa kristiana. Ho tafita foana izy amin'ny fotoanany ka na dia eny amin'ny tanim-pihazakazana ary izy dia afaka makaina, afaka manao izay tiany atao satria izay izy. Izy efa voavonjy efa ao anatin'ny pista ny fihazakazana izy dia fantany hoe tsy maintsy mahazo ny loka izy dia mahatoky tena loatra. Hany ka afaka mistopy kely amin'ny fotoana rehetra, afaka makaina
afaka manao izay fomba rehetra azahoan'ny vatana aina zany. Inona ohatra ny miditra amin'ny karazam-pahotana, mety hoe tsy maninona mibebaka amin'ny fotoanany, tsy maninona fa Andriamanitra mamindra fo, dia mihazakazaka amin'ny fotoanany dia mijanona kely indray aloha dia manao ararotina ny fandalovany, tsy impiry mandalo eto an-tanany dia maka-aina. Dia avy eo miedikedika an'ilay miadam-pandeha, satria izay izy hoe miadam-pandeha sokatra. Mety ianao ilay mety maka ny hoe plasin-drapitro, miedikedika kristianina izay hitanao fa olona sady sy ahona tsy ahona fa tia ve mba havitiny, tia ve mba mahiny, tia ve mba mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra zany. Fijerinao zany satria izay ilay fijery andra-sokatra. Dia inona ny vitan'io hoe mba ho lasa lavitra? Tsy lasa lavitra zany io miedikedika olona. Dia ianao amin'io zany mahatoko tena, ianao sady vazanak'Andriamanitra, ianao le ampiasay mifanahy masina, ianao le tena le afaka le mafy be, mahatoko tena be ianao. Amin'ny fotoana amin'izay ianao maka-aina dia inona? Tratory. Betsaka amintsika nge miainao anatin'izany, hoe manao fanompoana dia ny varom-bariana amin'ireka ny fiainana dia ohatran'ny matoritory izay ny fiainam-panahinao, ohatran'ny tsy dia manina raha piso indray honerako ilay tsy vitako androany, tsy dia maninana tsy dia miditra n'izany alim-bavaka zany amin'izany fifadikana izany, ary efa tena anona manao an'ireny fa zavatra efa niainako an'ireo tatsika mahatoko tena loatra. Tamin'ny fotoana rendre manontolo tao ny devoly rehefa isika ao anatin'izao fihazakazana zao, izy tsy makaina ohatranao izy, ianao makaina dia vao maika tongavana eo. Izy miasa foana, ka ahoana ianao na hakaina isakin'izay fotoana, amin'io hijery olona dia mahatoko tena. Dia avy eo raha sokatra koa eto dia olona sady tsy maika ny tsy tara. Jereo tsara fa mahatonga ny bitro makaina dia noho ny hoe fisaotisaotiany mandeha mafy dia ren'ny vatan'ilay infort ataony dia reraka izy dia aleo ny makaina. Fa ny sokatra indray mandeha moramora izy dia tsy ren'ny vatany le harirahana, any ka afaka mandeha foana izy, tsy akijanona mihitsy fa mandeha foana izy, dia tsy reniny hoe reraka zany ka mila makaina. Tasika izay miandro an'i Jehovah ozy izay teny izay dia mandroso hery, ohatran'ny hoe misy hery, toy ny hoe miandry izy nefa mandeha mora, izy mamindra fa mandeha mora. Dia izao mandroso hery, ohatra mitombo ihany ilay hery androsony, lasa foana izy, lasa foana, tsy mijery olona izy, tsy mierikerika izy fa mizotra foana, mpanjiny fotsiny ry aloha ry tsy maintsy tongeny aho, dia mandeha mora izy. Fijery an'ireny olona le tsy hitanao hoe ahoana ireny ireny any anatiny azo ny mivoaka fa tsy ety ivelany. Misy amintsika manao fanompoana dia manao fanompoana ety ivelany, ohatran'ny mafy be rehefa miteny, ohatran'ny hoe mirehatra be izay ny fahitananao, ohatran-drabitro izany. Fa raha sokatra ohatran'ny tsy hitanao hoe miteny izy, tsy hitanao hoe manaona fa mandeha moramora, le hery eo anaty ao afaka amindrany tsara na lavitra izany lalana. Dia inona? Tonga ihany izy tany amin'ny arive. Rahavavy sy anadahy, ianao izay maheno amin'izao fotoana izao, izaho sy ianao ny tompon'ity fanoharana napetraka ity. Plasin'iza ianao amin'izao fihazakazana ohatrany ahoana io ataonao io? Ianao ve le anisan'ilay maka ny toetrandra-bitro ka manao fihazakazan-drabitro ianao ka mahatoko tena fa ho voavonjy amin'ny farany, toy ny tantaran'ny jiolahy teny amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fotoanan'i Jesosy teny nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Nanao izay fiainana ange ny jiolahy teto amin'ity tany ity, fa tamin'ny fin izy amin'ny farany izy dia voavonjy. Dia hoe izay koa ve no mba ataon'ny olona zany amin'ny saina hoe aleoaloha manao fiainana fa amin'ny farany eny mibebaka dia voavonjy ihany, atao fanenena ohatran'izay ve le izy? Raha tena ianao no ny safidy anara-dean'ny Tompo, raha tena ianao no ny safidy andeha hizotra amin'ny lalam-pamonjena ka manao izay fihazakazana izay fataro ny fandehanao, famindranao ato amin'ny fanompoanao an'Andriamanitra manomboka androany. Fataro tsara izany. Mandeha mora ve ianao ka tsy miendry feon'olona, zareo fa lamosiny sokatra matevina be tsy mihaino, trois ivato trois izay azy atotonao amin'ny lamosiny tsy reny,
fa izy mandeha ihany izy, tsy mijery olona, tsy mihendry feon'olona fa mizotra foana, tanjona dia ry aloha ery arive dia mandeha mora izy, tsy mila maika be, tsy mila mikoropaka be fa reny ainao le izy eo ianao vao ozy akaina indray aloha fa reraka be, tsy izy fakanany dia voly tsy makaina izany fa mandeha foana noho izany samia zao sika sy ianao izay maheno amin'izao fotoana izao samy andiny tena hoe ary ny fanompoako anao ty marina ange Jesosy ka misy fotoana tena reraka dia makaina dia mihevitra fa mila micomprendre ianao Jesosy, zay ve ary fanompoako anao ty ohatrany mandeha miadana tsy hitanao rehefa etikeden'olona mihitsy taony mivakilomanao alimbavaka mifatana mandrera-tena fotsiny fa io nge Jesosy rehefa ndraisina tao amin'ny fiainana dia efa voasoratra any an-danitra ny anarany, efa voasoratra amin'ny boky ny fiainany, efa fantany izy anie mamindra fo, izy anie be fitiavany, retony manao effort fotsiny miady mampijaly tena amin'ity rehetrarehetra ty. Fa samy kristiano voavonjy foana ny anarany. Misy olona ry havana tena manao an'izany saina zany, ohatran'izay toetrandram-pitro izay. Iny mijery iny mba lasa lavitra eo any, ampahory teny ialahy ve mba hifaninana amiko, hiara-hiazakazaka amiko, ialahy izay ohatranao fandehany ela. Hitantsika misy kristiana manao an'izany amin'ny kristiana namany ihany. Ka androany ry havana, alao hery alao fandinihan-tena tsara zany fanoharana omenantsika zany, fataro ny tenanao raha ohatra ka ianao lay efa ao amin'ny Kristy marina. Fihazakazana manao ahoana ny fihazakazana ataonao, tsy mbola tara, mbola misy fotoana tsara ianao andiniana tena. Ao anatin'ny karazana olana ny fihazakazana ianao dia za fotsiny teny ianao hoe alao ny plasin'ndra sokatra dia maka hery ao amin'ny tompo. Raha feno olana ny fiainanao, raha ataontsika raha hoe olana mitovy amin'ilay hoe tsy haiko izay mety olana ao fiainanao fa zao mandana mandroso hery amin'ny fiainam-bavaka, alao moramora foana, mivavaka ianao, mivavaka ianao, toloran'i Jesosy ny olana anao, fa hitanao fa mitombo hery ianao, mandroso ianao, tsy mijerijery ianao, tsy mierikerika ianao, mifantoka ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifantoka ianao ina re ny sitraponao Andriamanitra amin'ity lalako ity, amin'ity diako androany ity, amin'ity andro nomenao anahy, zany ny fataonao zany, fa tsy maintsy tonga any amin'ny hariveny farany. Amen. Ka izay ry havana ny fifampizarana foy nentiko taminao indray androany, mino fa samy andiny tena zao sy ianao ary alala tsara ary tena andana dao manatona ny tompo mivavaka fa sao maka ny dian-drabitro ianao io ka mahatoky tena fa olona tsara tsy tiana zay, afaka mandeha foana dia pasenao daholo ny olona, ianao efa lasa lavitra, efa avo ny ara-panahinao, tandremo. Ka izay indray ny fifampizarana fohy ho anao izay voasambany mena andana zabony eo ty pejy ty, andana zara ho amin'ny hafa, mety misy olona manao fandehan'ny bitro ny sokatra dia andana zara ho any ty mba handraisany sy handinihan'ny tena, fa satria mila mahalala an'izany tsika rehetra fa sao mandreny andro lavaka hoe tsy maninona fa ny tompo mamindra fo dia azo atao daholo ny rehetrarehetra dia makaina dia matory fa tratory eo ianao le olana etikedenao indray ny lasa aloha. Ya, samita iny tompo amin'ny fotoana mety indray raha sitrapon'Andriamanitra omeny ihany fahafahana dia mitondra fizarana fohy eto aminao. Da iny Jesosy indrindra. Amen.